Faly miarabantsika tsirairay avin-drehitra tsy tia alaka misy maraina fa 13 volana febroary ity manona ny fahasoavan'ny tompo ny ankonanao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Aloha andirantsika ny hamofonainana io dia vavakisika. Ny tompoandriamanitra eo mbola veam-pisaoranao zahay ny amin'ny fitantananao sy ny fanambinanao anay manokana. Mangataka aminao izahay mba hanomezanao hery anay hatrany ary aoka ny anao hitarika anay sy hanorony tsara indrindra hatrany anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ankohonana manome voninahitra an'i Kristy. Nalaina amin'ny Ohabolana toko 12:1 manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Tsy maintsy ampianarina ny ankizy fa manana anjara atao ao an-tokantrano ao izy. Mena sakafo izy ireo, mena akanjo, tiavina, karakaraina, dia tokony hanao an'izay ahasambatra ny ankohonana misy azy ihany koa izy arak'izay azony atao, hosentran'izany fitahiana azy izany. Toy izany no hahatonga azy ireo ho zanak'Andriamanitra sy misionera ao an-tokantrano ao. Ny fanaovan'ny ray aman-dreny tsy rambana ny fanabeazana ny zanany dia tsy fanomezana azy ireo izay ilaina amin'ny famolavolana toetra tsara amin'ny lafiny rehetra. Raha vela manao an'izay tiany ny ankizy dia hevitra fa tsy maintsy leferina izay rehetra ataony ary tsy maintsy karakarainy izy ary tsy maintsy ataony sitrapony sy izay mahafalifaly ny fony. Hoentin'izy ireo eo amin'ny fiainany ara-panahy manontolo ny voka-dratsy ny fomba nanabeazana azy tahaka an'izany tao anatin'ny tokantrano. Tian'Andriamanitra ho tandindiny ny ankohonany lanitra ny ankohonantsika tsirairay avy. Aoka ho tsaroan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka isan'andro izany ka ifampitondra toy ny membra ny ankohonan'Andriamanitra ny izy ireo ho tonga lesona ho an'izao tontolo izao ny fiainan'izy ireo, ampiseho ny atao hoe ankohonana tian'Andriamanitra sy ankohonana izay mitandrina ny didiny. Omem-boninahitra Kristy hameno ny tokantrano toy ny hanitra sarobidiny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny fitiavany. Ho fanatitra tsara ho an'Andriamanitra ny fiainan'ireo zanaka kristiana misionera. Hafaly ny fon'i Jesosy izany ary raisiny ho toy ny sarobidy indrindra mifanatitra. Aoka hiankohofana ao amin'ny ankohonana tsirairay avy Jesosy Kristy Tompo. Raha manabe ny zanany araka ny tokony ho izy ny ray aman-dreny dia ho sambatra ahita ny vokatry ny fitaizana tsara nataony tamin'ny namolavolan'ny toe-janany ho tahaka ny Kristy. Manao fanompoana lehibe ho an'Andriamanitra tokoa izy ireo amin'ny fanehoana ny tokantrano milamina sy voafehy tsara eo masin'izao tontolo izao. Tokantrano mahatahotra an'Andriamanitra kanefa tsy izany ihany fa tokantrano manome voninahitra ny Tompo amin'ny ohatra tsara izay asehony amin'ny fianakaviana hafa ary dia handray ny valisoan'izy ireo. Tian'Andriamanitra izany mba eo amintsika ho tokantrano izay anjaka ny fampianarana tena marina mba hampitiavana ny tokantrano misy antsika, ny zanaka ihany koa zaza tian'Andriamanitra mankala ny ratsy ary ho zaza voabe mba hampitiavana ary ao anatin'ny fahamarinana hatrany. Amen. Andriamanitra tsara an'izananitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany toromarika menao anay izany. Ampianaro izahay ary meo anay ny fahaiza-manao rehetra ahafahana mananatra sy mitondra an'ireo zanakay ho amin'ny lalana tokony alehany mba tsy halan'izy ireo amin'izany rehefa lehibe izy. Ampianaro ihany koa mba ho mahatehotia amin'ny zavatra rehetra atao ka ho ianao anie no omem-boninahitra sy hotantaratra amin'izay rehetra ataonay aminaran'i Jesosy. Amen. Saru
Maria.